Hiezaka hanome izay tsara indrindra avy ety amiko aho i Michel Toldo lay mpianatra Atikazony Barea. Iarantsika mahafantatra fa hiatrika ny lalao ampahifadalan-tranona 2024 ny Barea arampitso zoma amin'ny 5 ora hariva izay hifandonana amin'ny Kenya ao Nairobi. Hiezaka hanao izay tratry ny hery izahay aty ary hanome izay tsara indrindra avy ety amiko koa aho hoy Toldo ilay mpianatra Atibiany Barea teo ampitsidiana ny kianja izay hilalovana. Raha ny fantatra ihany koa mikasika an'ity karady finalin'ny tranona ity dia hivantana amin'ny TVM daholo ireo lalao efatry ny karady finalin'ny tranona ho alefa ny televiziona malagasy daholo ireo lalao zoma sy sabotsy izay karady finalin'ny tranona 2024 anatin'izany ny fionan'ny Madagasikara sy Kenya arampitsy zoma amin'ny 5 ora hariva. Maromaro ihany koa ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video ity fa mialohany hizarantsika izany zava-drehetra izany dia entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne antsika ary asio j'aime ny video indrindra azadiny foana ny mametraka ny commentaire ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ndao ary topoky lahy ndao ary topoky favy abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Resadesaka ny momba ny teleferika moa isika. Raha ny fantatra momba an'ity teleferika ity dia gazoil hatramin'ny 100 litatra isan'ora no lanin'ny groupe iray andefasana azy. Miankina amin'ny tanjaky ny groupe ny gazoil lany amin'ny fampandehanana ny teleferika mahatratra 100 hatramin'ny 50 amby 100 litatra isan'ora eo izany raha ny nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana nandritra ny fionan'ny tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny orinasa Poma Tetsy Anosy ny Andro Omaly. Groupe tena matanjaka no voalaza fa mampandehiny eny amin'ny fiantsonana Anosy, Ankorondrano ary Antsonjombe raha toa ka manana tanjaka latsaka izay no miasa amin'ny fiantsonana hafa. Rehefa voalazalazantsika moa ny mikasika an'iny teleferika iny dia andeha ary sika iresaka kely ny mikasika ny lalana eo 67 centre. Toy izao ny lalana eo 67 hektara centre ho eny 67 hektara Vatobe. Raha ny fantatra mikasika an'ity lalana eny 67 ity moa dia lalana efa simba hatramin'ny volana martsa teo fa tsy mbola namboarina hatramin'izao. Mijaly ireo taxi be voatery mifandimbiny avy any Vatobe ho any amin'ny arrêt 30 sy avy eny amin'ny arrêt 30 handeha Vatobe. Miteraka fitohanana arak'izany ary ankoatran'izay dia efa imbetsaka ihany koa no nisy bisikileta moto nianjera teo amin'io lalana io. Tsy anisany ireo lalana nandalovan'ny vahiny tamin'ny Février sy hoe sy ny fianana antampony Sadeka ka io no tsy nanamboarana mandrakandroany io lalana io hoy ny fampitam-baovany Cool TV Madagasikara mikasika ny lalana eny 67. Hiresaka mikasika ny trano izay malaza misy angatra na hoe trano misy lolo any Nosy moa isika. Anisany nahoraka tao anatin'ny tambazotrany sosialy moa ity trano ity ary malaza fa misy angatra. Manoloana ireo resabe mandalo ao anatin'ny tambazotrany sosialy dia nilaza ny mikasika an'io trano io ny tompony. Tsaho ny filazana fa misy lolo ny tranonay hoy ny tompony. Niresaka mivantana tamin'ny mpanao gazety Bebel Betombo ny tompony ilay trano malaza ho misy lolo ao Androkaroka Nosy Be. Trano nahorina mba hiambinana ny tany sy tsy ho lasan'olona izy io ka tsaho sy fanaratsina ny ankoatran'izay hoy tompony ilay trano. Niresaka ilay jiro ndray dia rehefa mihamezina ny andro dia mirehitra ho azy ary maty rehefa misy hazavana hoy izy ireo raha nitondra ny fanazavana ny amin'ny jiro izay mirehitra eny amin'io trano malaza misy angatra io rehefa mezina ny andro. Anisan'ny nolazainy tompony ilay trano ihany koa ny hoe misy ireo efa nigadra ary misy ireo mbola ampelatarany mpitandro ny filaminana vokatra izay fanalambaraka izay raha ny fanazavana hatrany izay noentiny. Mahatsiaro menatra ny fianakaviana ka mampitandrina ireo mpanelitsaho sy mpanaratsy tsy ho gaga raha hazo fiantsona tampoka avy amin'ny polisy. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika ilay trano misy angatra ndeha ary sika hilaza kely ity zavatra izay
navoaka ny commune urbaine Antananarivo ity. Raha araka ny vaovao fantatra mikasika an'ity zavatra izay navoaka ny commune urbaine Antananarivo ity dia voararany mirevirevy eny amin'ny station service. Araky ny fanambarana navoaka ny commune urbaine d'Antananarivo dia voararany misotro toka sy mivoaka sigara eny amin'ireo parking n'ireny station service ireny. Natao zany mba hiarovana ny mpandeha sy hisorohana ny loza izay mety hiteraka ny afo. Anisan'ny tsara ho fantatra izay zavatra izay ka izany indrindra no antony zarako izany aminareo rehetra. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika ilazany zavatra hafa indray. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika an'iny commune urbaine d'Antananarivo iny isika, ndeha ary sika ilaza indray ny mikasika ny Boeing 777 izay anisan'ny nalaza ka tena nalaza tamin'izany fotoana izany. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny midi Madagasikara moa dia Boeing 777 kabinetra ny ministera teo aloha 5 no nesorina. Araka izay efa nolazaina teo moa dia mpikambana kabinetra 5 tao amin'ny ministera ny fitaterana no nesorin'ny prime ministre Ntsay Christian tamin'ny toerana nohon'ny ilay raharaha Boeing 777. Izy izay mitantana vonjimaika ity ministera ity taoriany nanendrena azy ny 12 Aogositra lasa teo. Isan'izany moa dia ny talen'ny kabinetra, ny sekretera manokana ary ny chef protocole, mpanolotsaina teknika 7, inspektera 4, iraka manokana 9 ary attaché de presse 4. Izy ireo dia izay ankaikin'ny ministra teo aloha Valérie Ramonjavelo avokoa. Fa ny any Antsirabe kosa eny amin'ny tsena sabosiny Antsirabe dia nilaza ireo mpivarotra ny hoe avoan'ny fanampiana hoe ireo mpivarotra. Avoan'ny fanampiana hoe ireo mpivarotra naneho ny heviny amin'ny alalan'ny sora-baventy izay mipetraka ao anatin'ny io tsena io. Izy ireo izay milaza fa tsy manana enti-manana intsony ahafahana manarina tanteraka ny toem-pivarotany. Eo ihany koa ny orana efa manomboka milatsaka ka simba avokoa ireo entana kely izay mba hamidy. Manoloana izany dia mitaky ny mangarahara sy hamoahana ireo fanampiana nomeny ireo malala-tanana ireo mpivarotra izay voakasika tamin'ny fahamezany ity tsena ity. Zay moa ny zava-misy eny amin'iny tsenan'ny sabosiny Antsirabe iny izay nilaza ireo mpivarotra ny hoe avoan'ny fanampiana ary naneho ny heviny amin'ny alalan'ny sora-baventy ihany koa izay mipetraka ao anatin'ny io tsena io. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa voalazantsika ka ho faraparanantsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Ny hamaraparanantsika azy moa dia ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejin'ny polisy-pirenena malagasy ity. Nidoboka amponja ireo olona 8 mpakankely ny Zazavarira izay tany maro finaritra mananjary ny 9 Aogositra lasa teo. Voasambotra ny marainany 12 Aogositra ireo olona 9 izay nikasa hitondra ilay Zazavarira hiampita ny renirano Ambatoseza. Tafaverina amin'ny fianakaviany ilay Zazavarira raha ny vaovao mikasika any ireto olona izay paka ankeriny ireto. Araka izay efa nolazaiko teo moa dia betsabetsaka ny zavatra izay efa voalaza ka ho fananantsika tanteraka ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Zay moa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hanao amin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato sesisesy. Zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.